Madagascar figure parmi les pays les moins avancés dans le monde avec un taux de pauvreté de 76% et un taux d'extrême pauvreté de 56%. Voalaza tao amin'ny aviana ny filazan'ny fitsarana avy momba ny lalaam-pandrenana nivoaka ny 12 janoary 17 lasa teo fa ao anatin'ny fotoana fohy ataon'izy ireo hoe dans un meilleur délai no tokony amoahana lalàna hafa anitsy ny ambaran'izy ireo fa banga ao anatin'ny lalàna ny feno fanoherana sy ahafahana mametraka ny mpanohitra ara-dalàna eo anivony antenimieram-pirenena. Tsy mbola namaritra andro kosa izy ireo hatreto raha nambaran'ny filohan'ny fitsarana avy momba ny lalaam-pandrenana izay nanilika andraikitra any amin'ny mpanatanteraka. Tsisy délai fa zay mba ka tsy sarotra be ngeny hoe fanome délai meko herinandro ianao na meko ohatran'izao tsy dia mety amin'ny samby androm-panjakana fa apetraka amin'ny fahendreny zareo mpanatanteraka fa tena tekosa zay hoe maika le izy dia apetra hoaingana le izy. Atoko mandray andraikitra izy fa tsy aloha tsika angamba tsy hevitra zava-dratsy foana fa mba zavatra tsara no eritreretina mazava tena fa tsy tokony lalovina fa ilaina io zavatra io. Nitondran'ny filohan'ny fitsarana avy momba ny lalaam-pandrenana ihany koa ny mikasika ireo teboka nambarany fa tsy mazava ao anatin'ity lalàna feno fanoherana ity sy ny fametrahana ny mpanohitra ara-dalàna eny amin'ny antenimieram-pirenena. Le texte zany dia tantareo hoe ahoana ny fomba hanendrena ny filohan'ny mpanohitra marina fa hoe avy eo amin'ny antenimiera fa le izy dia zavatra ohatran'izay le tena pitsopitsony le tena fanaovana azy hoe misy resaka hoe fidina resaka fidina zany ianao zavatra tsotra hoe tsangatanana ve zany fifidianana zany latsabato miafina ve zany iza daholo mahazo mandray anjara amin'le fifidiana zany nge mbola tsy mazava daholo dia zay tsy nafahana raha lazava zany zavatra rehetrarehetra zay dia efa miteneny hoe ranona ny filoha fa zany zavatra zany mbola tsy mazava daholo ka le izy angamba ataoko hoe na ho an'ny mpanohatra ara tsara le zavatra hoe azava tsara dia marim-pototra le zavatra dia tsisy fanakanana tsisy manozogozona le filohan'ny mpanohatra. Tsy mazava hatreto ny fomba fiasan'ity fitsarana avy momba ny lalaam-pandrenana ity. Tsy mazava ny hoe iza ny tokony handray fepetra mifanandrify amin'izany raha toa ka tsy manaraka ny fanapahan-kevitro fitsarana io ny fahefana mpanatanteraka. Ho toy ny fiandrasana ny fampanantenana ny filoham-pirenena rehetrarehetra hatramin'izay ve ny fametrahana ny lehiben'ny mpanohitra eny amin'ny antenimieram-pirenena. Tahaka ny tsy mbola fitsanganan'ny haute cour de justice izay efa tokony mipetraka tamin'ny taona 2024 na koa ho toy ny fanafoanana ny délestage ao anatin'ny 3 volana saingy tsy mbola voavahatra amin'izao. Ho vita ho azy tahaka ilay andininy fa enina ao amin'ny lalàna feno serasera no lazain'ny fitsarana avy momba ny lalaam-pandrenana ho tsy mifanaraka amin'ny South Africaine feno zon'olombelona nefa nampiarina. Madagascar figure parmi les pays les moins avancés dans le monde avec un taux de pauvreté de 76% et un taux d'extrême pauvreté de 56%.